ety amin'ny faritry vatsika am'izao rasy fotoana izao manao contrôle reo patrouille eto amin'ny faritra Antananarivo sy manodidina Tanavilla moa filazantsika azy zay misy vondrona 440 mandray anjara nahita indrindra antsika tamin'ireny fotoana ireny fa misy mizara roa le izy misy natao hoe patrouille motorisé zay efa fanao miaramila hatramin'izay izy io mandeha à pied manao an'ireny gilet patrouille militaire ireny fa tamin'ity hetsika manokana ity kosa dia no amafisina amin'ny alalany patrouille motorisé ka nyzaraina faritra telo izy io misy mifaritra atsimo zay eny amin'ny faritra Tanjombato sy atsimona Antananarivo iny dia ankehitritsika zao tonga aty amin'ny faritra andrefana Antananarivo aty amin'ny faritra Vato, Mamory, Talatamaty sy Ambomanarina iny ary efa hitatsika teo ihany koa ny faritra Avaratra zay faritra eny Ambodivona sy Apaibe iny marina manokana zany fa hetsika natao hitandrona ny fandriampahalemana manoloana ny fahatongavan'ny fety mifarany taona ny krismasy ary ny taom-baovao izy ity efa fanao miaramila kanefa noho ny hetsika manokana zay dia namafisina malalan'ireo patrouille motorisé amafisiko hatreto fa vondrona folo no mamea olona folo zany hoe zato eo zany ny patrouille motorisé mandeha amin'ny faritra Antananarivo amin'ireny lalakely etika ireny fa kosa amin'ny patrouille motorisé dia fiarakodia enina no navoaka ary misy olona valivalo avy ny anatiny zany hoe misy olona ny 50 latsaka kely eo zany zay no andro alina fa kosa amin'ny andro atoandro dia misy indray natao hoe bataillon de premier échelon d'intervention izy io indray misy olona 50 amby zato anoany zay zany mamonjy an'le hetsika zay hitatsika ohatrany hoe teny Akatso teny Ampefoloha teny Ambojatova sy teny Magro reny hetsika rehetra reny dia fandraisana anjara miaramila avokoa eto nefa zay dia manentana ireo fokon'olona rehetra ny faritra reny fa tsy vita miaramila reny fandriampahalemana fa fiara-miasa ao ihany koa fiara-miasa amin'ny gendarmerie pirenena sy ny police pirenena zay isorina indrindrandrindra moa ny état-major général ny tafika malagasy sy ministère ny fiarovam-pirenena name an'ireo fitaovandreo satria fanateterana velorano filoha pirenena izy io hoe hiaina ankalalahana ny olona lavitry ny tebiteby indrindra fa manoloana ny fety sy ny farany taona izao dia makasitraka indrindra reo miaramila rehetra zay mandray anjara zay hitatsika rehetra tamin'ity alina indrindra ty mampahery izy ireo tsy nitaretana mepaka fa na dia alina aza ny andro dia avy ary ny orana dia manao ny andraiky ny ihany izy ireo dia misaotra indrindra misy le fiara-miasa ny gendarmerie sy ny police pirenena ary miaramila reto ny faritra Antananarivo dia misy ny faritra Fovoana zay sahany ny police pirenena ary misy ny périphérie zay sahany ny gendarmerie reny manana numéro vert reny fa miaramila indray amin'izay fotoan'izay dia mipetraka élément d'intervention ihany satria amin'ny toerana rehetra zay nalaina zany dia tokony misy miaramila gendarme avokoa tsy misalasala nefa ireo miaramila ireo na inona antso etsoina azy na inona antso etsoina azy na amin'ny ralina na rotondra fa manampy ihany koa izy ireo